Manolotra ny araba tompoko raha ny vaovao misongadina mahakasika ny toetry ny andro aloha dia nisitraka orana indray ny tany amin'iny ny tiandriny atsimon'ny nosy iny nanomboka omaly izy io ary nitoy tamin'ity androany ity raha araka ny vinavina dia iverina homaina indray zareo manomboka ny talata makany amin'ny farany herinandro. Raha antsika eto amin'ny fatriny afovoantany kosa indray ary raha somary nisitraka orana isika tato anatin'ny andro maromaro izay dia hitohatra ny zay rotsakorana zay hatramin'ny alakamisy anoany mety ho betsaka kokoa ary zay oran'izay any amin'ny alarobia sy alakamisy anoany. Eto raha dia mila miomana sahatsika ny amin'izay orana ho betsaka izay amin'ny alarobia sy alakamisy ao anatin'ny vanim-potoana ny orana sy ny vanim-potoana ny aty fahavaratra tokoa misy atsika amin'izao ka dia mila mitandrina hatrany. Raha mahakasika ny fiforonana rivo-doza kosa indray dia amin'ity herinandro ity aloha ambany any ny herijika mety isina rivo-doza ao amin'ny faritra masina misy atsika fahitantsika ihany ny fivoarana any amin'ny faran'ny herinandro sy ny amin'ny herinandro mitsidika io. Andao jerentsika amin'ny antsepriany mety toetry andro ho amin'ny rapitso maraina isitraka orana malefaka aloha ny aty amin'ny faritra analanjorofo alaotra mangoro faritra tsinanana vatovavito vinany atsimo tsinanana mety hitatra hatrany amin'iny renivohitry fianaratsoiny mihitsy ary izay hoerikerika manify na orana malefaka izay. Vao maraina kosa ny isitraka orana tandrifindroana mety arahakotraka indraindray ny any amin'iny fahatry melaky boeny morotsiraky sofia ary ny fahatry diana. Ho antsika eto amin'ny fahatry ny afovoantany miazo an'iny menabe betsiboka sofia ary amin'ny fahatry sava iny dia saika anjombona na andraona ny vao maraina fa mety isavany dalana ihany zay rehefa misandratrandro. Ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy moa dia andraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny rahona somary mitsitokotoko any amin'iny tapany atsimo Madagasikara zany hoe faritra atsimo andrefana Iorombe Anosy Androy ary atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia isitraka oram-paratra avokoa mety alohavana na arahana tafitro zany indraindray fa ho betsaka kokoa zay rotsakoran'izay ho antsika any amin'ny faritra Atsinanana vatovavito vinany ny faritra boeny ary ny morotsiraky sofia sy any amin'iny manodidina ny morotsiraky ny fahatry mielaka iny. Raha hoan'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso zay aloha dia saika nievokevoka avokoa manerana ny Madagasikara. Ho an'ny eto afovoantany zao dia amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo. Mafana kosa dia any amin'iny fahatry sofia sy toliary iny mananika hatrany amin'ny 3 degré celsius mihitsy. Raha hoan'ny toetry ny andro alarobia kosa indray ny vao maraina aloha ato amin'ny afovoantany dia saika anjombona na arahana herikerika manify zany indraindray fa amin'ny ankapobeny ny takariva sy ny alina dia isitraka orana avokoa manerana ny faritra maro akoatra ny any amin'iny morotsiraka Atsinanana sy ny tapany atsimon'ny nosy iny zay saika andraona mitsitokotoko na andraona amin'ny ankapobeny. Maripana amin'ny alarobia zay tsy dia misy fiovana firy fa manodidina amin'ny 4 degré celsius ny eto amin'ny afovoantany any Toliarany kosa dia manika hatrany amin'ny 3 degré celsius hatrany. Raha ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia ny any amin'ny morotsiraka Atsinanana nosy iny no saika hoe andraona mitsitokotoko torak'izay ihany koa vatovavito vinany sy any amin'iny atsimo Atsinanana ary ny tapany atsimon'ny nosy iny fa ny faritra sisa rehetra kosa dia isitraka oram-paratra avokoa. Araka nefa natsidiko teo moa dia mety ho betsaka kokoa zay rotsakoran'izay ho an'ny afovoantany any amin'ny alarobia sy alakamisy anoany. Ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana firy fa ny eto amin'ny afovoantany miakatra kely 20 degré celsius raha toa kosa ka 30 degré celsius hatrany any amin'iny manodidina ny toliary iny. Dia zay indray raha vinany toetry ny antsika ato anatin'ny 3 andro manaraka tompoko lasy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka interview matompoko.